Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino ajaina. Maro amintsika mahita n'ity nofo ity, mieritreritra fa ho nofo ratsy, mitaintaina, matahotra ary mandeha etseroa manontany olona inona no mety ho dikany. Nefa raha tena jerena dia nofo tsara izany. Inona izany nofo izany? Indraindray ianao manofy mahita ny vatantenanao maty ao anatin'ny nofy. Maty ianao, nampandrona anao, nosasana ianao ary nampidirina ao anatin'ny lamba fotsy ary nandeha nalevina. Hitanao amin'izany nofo izany ny zavatra rehetra izay ataon'olona anao amin'izay fotoana izay. Rehefa taitra amin'izany nofonao izany ianao dia vakasa loha, manontany tena hoe inona no mety ho dikany. Ary tsy voatery anao manofy ny vatantenanao maty, fa mety manofy ihany koa anao olona anankiray izay akaikinao, havanao, sakaizanao, mety ho mamanao na papanao, na ihany koa vadinao, zanakao, hitanao fa maty ao anatin'izany nofo izany. Inona ary no mety ho dikany? Reo mpandika nofo dia miteny manao hoe raha hitanao ny tenanao ao anatin'ny nofy maty, nosasaina, nampiakanjona, nalevina, dia midika izany fa ho lava androm-piainana ianao. Tsy midika hoe rehefa nahita ny tenanao maty ianao dia ndeha ho maty raha-pitso na afaka-pitso, fa manambara zany dia anao anisan'ireo olona lava androm-piainana eto ambony tany. Fa raha sanatria kosa anao sendra narary ka tao anatin'ny aretina zany na nanofy ny tenanao hoe maty, dia amin'izay fotoana izay ho sitrana amin'iny aretina izay mahazo anao iny. Na misy olona anankiray ihany koa hitanao marary ka nofisinao maty, dia ho sitrana izy amin'izany aretina izany. Ka manomboka androany, aza matahotra, aza miasa loha, fa anisan'ny nofo tsara izany ny fahitanao ny tenanao na iray amin'ireo havanao akaiky maty ao anatin'izany nofo izany. Afa-tsy hoe nahita olona anankiray ianao izay hoe olona efa maty, niditra ny tranonao ary naka ny iray amin'ireo havanao sy ny ankohonanao ao anatin'ny trano, dia noentin'ny nivoaka nandeha amin'ny toerana tsy fantatra, zay dia milaza nofo ratsy, satria manambara efa manakaiky ny fotoana ialan'iny olona izay noentin'iny maty iny nandeha nivoaka any ivelany. Efa manakaiky ny fotoana iverenany any amin'ny tombon-janahary. Na raha sanatria ka ianao mihitsy misy olona efa maty tonga ao anatin'ny tranonao ka nakanao nitondra anao mivoaka, manambara zay efa mety ho akaiky ny fotoana ialanao eto ambony tany. Fa ankoatran'izay kosa, raha vao mahita ny nofon'olona efa maty ianareo dia tsara avokoa ny dikan'izany. Zay no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime fa mbola be dia be ny zavatra izay ho zaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.